Ini aku lah sesuai mereka na video ramafana video rai fofoa indindra ni makasika ny rokoala zay toerana anankiray anaovana ny investissement amina bitcoin zany dia sy ireo ataontsika pisipitsiny ilaina amin'ny outil marketing zany na ny resaka fomba fanaovana marketing amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet. Zay no raha tsika zao manasanao anaraka tsara video hatramin'ny farany. Lasa tsika raha vao zao anao miaraka amiko dia cliqueo le lien na ny anarako miaraka amin'ity video ty dia tonga eto amin'ny profilako ianao Sosolena Andrea Soliana na koa hoe Tsihoarandahy zay no anarapetaka dia mana profil anankitelo ny ray ity hitanao ity efa saika fenofeno mamezaka manalanala an'ireo olona tsy miconnecte amina mihitsy azy zany ary mampiditra an'ireo vaovao dia maromaro mpanaradia mahatratra 1600 mahery mpanaradia. Azonao atao ihany koa ny cliquer ny suivi na follow dia maraka ny posta ataoko eto amin'ny mirako ianao. Dia ity ihany koa misy profil anankiray mbola 530 ny namanao anatiny afaka miditra membre zany hoe manao namako ianao amin'ity profil anankiray ity. Hitanao fa mitovy ny postako eto sy amin'ny ray ity makasika ny rokoala daholo. Dia raha ohatra mifara video ahoana ny zavatra atao dia tsotra. Araho le video teo aloha zay ampiarahako amin'ny description ty video ty sy ny fampianarana ihany koa zay ho hitanao miaraka amin'ity video ty zany. Dia ny fomba fanaovana description dia azavaiko am'le video eto ambany video faharoa le izy maratsiratsy ny connexion. Dia ny zavatra ataonao dia manao inscription anao rehefa avy eo misy fomba roa ny fomba fanaovana investissement ny rokoala na ianao manao an'ilay mainigna na manao an'ilay passive income. Dia lay passive income no ataotsika dia araho tsara le video afaka téléchargenao amin'ny canalako amin'ny canal YouTube ako zany tily izy na cliquer an'ilay manokatra an'le video anao dia misy an'le hoe subscribe na m'inscrire amin'ny canalako zany dia afaka manaraka tsara ireo video ataoko ato amin'ny YouTube zany ianao afaka téléchargenao dia jerenao miadana ihany koa. Ny fampianarana jerentsika voalohany dia mialohan'ny tena hidirana amin'ny rokoala dia ny fomba fanaovana ny antsoina hoe landing page zany hoe fanamboarana landing page na page de capture ihany koa moa zany. Fa amin'ny ankapobeny ny olona tsy de tia lay inscription lay mailany sy ny namany fa lay tonga de manao inscription amin'ny lien direct mankany amin'ny site zany tadiavina. Dia fomba fanaovana anazy mandeha anao cliquer ny misy lien koa any amin'ny fomba fanamboarana compte aty amin'ny get response dia fomba fanaovana email marketing manana 30 jours gratuit ianao ary afaka mi-upgrader aorinan'ny 30 jours zay zany. Zany hoe eo amin'ny manodidididina $40 sa $35 par mois eo le izy. Manana safidy ianao na ihany koa haka an'ilay TCP Beko version pro iny ihany koa $50 par mois fa commission samy hafa. Ny TCP zany 50% ny commission zany hoe $25 no azonao amin'ny olona rehetra manao inscription ambaninao. Amin'ny Beko version pro ihany koa dia manana 9 jours gratuit ianao non 7 jours gratuit ary
aoriana zay de tsy maintsy mandoa ny $50 par mois. Fa mila manana olona anankiroa fotsiny zany ianao dia misosa tsara amizay ilay mail marketing ao anatiny zany. Laha tsika fomba fanaovana ny création ny get response, cliquenao lien dia tonga eo amin'ny site avy hatrany ianao dia ny manaraka mampiditra ny adresy email miaraka amin'ny mot de passe dia cliquena avy hatrany ilay create account. Sy tia ohatran'ny tsisy langue hafa ankoatran'ny teny anglisy. Dia vita zay de mahazo email ianao. Rehefa mahazo email ianao dia cliquena ilay hoe activate my account dia mahazo fanampiny email ohatr'izao amizay ianao rehefa cliquer an'ilay activate account dia fenona tsara ireo information reo tsisy atao diso. Mila tsiny somary takonao kely nena satria info perso dia cliquena amizay ilay hoe take me to my account. Miandry ilay chargement kely tsika dia tonga ao amin'ilay site avy hatrany ianao. Marihina kely lasa tsika ahoana ny fomba fanaovana landing page amin'ny alalan'ny blog post ary toizantsika zay amin'ny video manaraka mahakasika ny fanamboarana landing page amin'ny get response. Dia fomba fanamboarana blog zany zao tsotra kely dia lasa ianao connect amin'ny connect amin'ny compte Google anao zany dia miditra ato anatiny ato dia cliquena ilay hoe plus de misy ato ilay hoe blogueur dia blogueur de rehefa tonga ato ianao tonga ato amin'ilay blogueur dia manao création article vaovao misy an'izay any créer un nouveau article na un nouveau blog. Dia ny hafa maromaro ny blog ato dia ity ilay onglet rehefa maromaro ohatr'izao izy dia lasa ianao cliquenao ilay hoe nouveau blog ato amin'ny ilany ankavia ato dia tonga eto ianao mahazo an'ity boîte de dialogue anankiray ity. Ino zavatra atao manaraka? Misafidy ilay template simple aty ianao dia tapy adresy eto ohatra hoe Rocoal zao ny ataontsika promotion dia ohatra antsoina hoe ty tsy maintsy minuscule satria adresy ataontsika hoe Rocoal tirer Jocelyn ohatra ozy dia cliquenao ivelany dia rehefa mahazo an'ity v mangamanga ity ianao dia mety zay lay lien. Fa raha mbola tsy mahazo an'iny ianao dia tsy mety zay le lien fa raha ataony mavomavo iny izy dia tsy mety zay. Dia menao titre ilay izy ohatra hoe fananao anankiray ato eo ty hoe créer compte free ho an'ny Rocoal dia nataoko amin'ny teny anglisy ilay izy hoe creating your free Rocoal account. Dia lasa ino ny atao manaraka rehefa vita zay cliquenao amizay le hoe créer un blog. Dia aorianan'izay ny zavatra atao manaraka dia miditra ianao amin'ilay mise en page. Eto amin'ilay mise en page zany aloha dia zavatra atao voalohany atao amin'ilay barre de navigation de cliquena ilay hoe modifier. Dia mandeha ianao amin'ny farany ambany ry dia cocher-nao ilay hoe désactiver dia enregistrer. Miala ny barre de navigation iny dia miditra ato amin'ny en tête dia
misy sariny ranomaniko zay tia dia alainao iny a, mandeha anao a ny antety a, dia afaka asianao description eto zany, dia alainao le sary a, any amin'ny bureau midina antsika ty le izy a, dia ouvrir dia misarja le izy, de ty afaka asianao description a hoe dia ataoko description hoe site efa manomboka malaza am'izao fotoana zao a, ary 15e mois zany efa mihoatra ny 15e mois ny fahaterany a, ary manana lalana anankiroa anao a azahoana vola ao anatiny. Dia cliquena lay tandrify bouton ampovoany a eto hoe substituer le titre et la description, dia enregistrena amizay le izy. Vita zay a, dia ny atao manaraka mandeha atao amin'ilay colonne ato, dia cliquena hoe modifier dia supprimena ty, supprimena daholo zany eo amin'ny colonne ao manaraka indray a, dia mbola supprimer ihany koa, dia atao amin'ny principal amizay anao a, miditra modifier de dia atao 1, dia décocher-nao aby manontolo reto case rehetra zany, dia enregistrena le tanjotsika zany a, dia mba azahoana blog a, ohatra hoe ataotsika perçu zany ty zao, dia azahoana blog a madio tsisy ohatrohatro zany blog efa azontsika zany zao aloha, tsisy pentina zany. Dia ny manaraka mandeha tsika enregistrena lay modification teo a, dia mandeha tsika ato amin'ny thème, cliquenao le thème dia tonga amin'ny affichage ohatr'izao ianao a, ty izy amin'ny ordinateur, ty izy amin'ny téléphone mobile, ohatrohatrizao zany endriny. Dia cliquenao le hoe personnaliser, dia nina ny personnalisena ny arrière-plan le haingohaingony zany, ty arrière-plan ty ny etrany tokony ho fotsy tsara, thème tsika teo le simple teo a, dia ny arrière-plan zany zao, de afaka ataonao sary tsara sy tsara ao io a, ohatra maka iaho ohatra hoe ty ohatra mangamanga ty ohatra, dia cliquenao lay ok, maka misy sary isan-karazany ao a, de afaka mi-importer koa ianao raha misy sary tianao a ataonao fond an'ilay blognao, ok. Dia appliquer, cliquena le appliquer ery ambony, manaraka lay mi-ajuster amin'ny halavany blog zany, dia jeretsika hoe aiza faran'ilay be loatra 980 pixels zany, zay zany a, dia ny ambany iny a mbola amboaritsika moa zany fa atao amin'ilay mise en page zany manamboatra an'iny a, mise en page zany a de le roa voalohany iny no atao, dia appliquenao le izy, de rehefa appliquenao le izy a, satria nizara colonne iny le tadiditsika le supprimena la tato amin'ny colonne ilany tato de tato le principal, de rehefa actualiseko le izy a, dia satria fa nivako le mise en page sy le fond a, de mahazo zavatra ohatr'izao tsika.
dia mbola mila amboarina kely ilay mise en page teo asostena le largeur tokony 980 pixel zao no izy dia actualisentsika ny mandeha de mahazo zavatra tsara ohatr'izao tsika ngeda be ohatr'izao zany ny alehiben'ny bloc-tsika manaraka miditra ato amin'ilay avancé de afaka mbamboarinao io amin'ny texte atao hoanany texte ny arrière-plan hoanany soratra sy nama zany lokony afa tonga de mandihy ianao misy an'ilay ty bloc anankiray ty misy an'ilay code ilainao dia miditra ary amin'ilay cliquenao tandrefa ny avancé ary ambanimbany ary misy an'ity hoe ajouter le fichier CSS dia cliquenao indray mandeha anatiny ao dia lasa ianao mandeha aty dia copienao iny code eto ambony dia copier de miverina ianao makato de coller anatiny izy de manindry antirindry mandeha anao dia cliquenao ilay hoe appliquer au bloc iny zany manala an'ilay pitsipitsiny eo ambanin'ilay bloc iny le sorasoratra rehetra zany manadio an'ilay bloc-tsika zany iny code iny dia verina any amin'ny retour au bloc de miditra amin'ilay code manaraka tsika le code faharoa dia style hatreto amin'ilay hoe style maratiraty connexion mbola ao anatin'le thème tsika ny manaraka cliquenao am'izay le hoe modifier le code de copienao lay manomboka avy eto amin'ilay style na style hatreto amin'ilay style de copienao iny de miverina atsika dia mandeha ianao midina tandrify an'ilay soratra hoe Google Analytics ety matetika any amin'ny ligne fa 678 zay ny eto mety miova kely izy amin'ny anao miankina amin'ilay titre any ambony sy naman'le izy dia mandeha ary amin'ny farany ary amin'ilay crochet farany eo dia manindry entrer anao de coller eo na contrôle V fotsiny lay style tafiditra eo ambonin'ilay hid sy namany iny zany dia petraka eo zany le izy dia enregistrena le thème ny code manaraka mandeha ianao mitady an'ilay soratra hoe meta eo ambonin'ilay misy an'ilay nataontsika teo le izy tily izy eo amin'ny 5 eo i code meta sy namany iny zany mbara-pahatonga amin'ity hoe viewport ety dia ny ataonao alainao ty code ety dia asolo an'ilay ao sélectionnenao izy de tonga de collena eo dia miala teo lay teo aloha dia enregistrena foana le thème ny manaraka manindry an'ilay clique ao anatin'ilay code teo ihany ianao dia manao contrôle F dia misy anty barre de recherche ety dia
mandeha anao mitady an'ity soratra ty hoe poste body image, miaraka am'le point iny sélectionner iny dia anato ianao dia colenao eto dia manindry entrée anao dia io meno mavomavo ety ilay poste body image, zany hoe ty antsika tokafana zany dia manampy an'ilay code ao zany ianao dia alainao ity code mena eto petit b ety dia copiena dia miverina ato foana ianao dia ohatra hoe après am'ty raika eto ambony ety dia manindry entrée anao na tonga de eo tonga de colenao tsara sina entrée anelanelan'ny code anankiroa dia enregistré foana ianao dia enregistrena foana ilay thème dia rehefa actualisenao le izy dia mahazo zavatra ohatrohatr'izao tsika bloc madio tsara mbola misy soratra kely anankiray dia manaraka midina tsika atao amin'ilay hidinay manao recherche an'ity hidi ty indray fafana zany le eto am'le recherche eto iny dia soloina an'ilay hidy dia manindry entrée ndre ianao dia tonga ato am'ity iny le hidy meny eto iny le dia mandeha ambonimbony kely eto anao atao tandrifan'ilay b skim ety dia alainao le code manomboka eo am'ilay hoe style type mbara-pahatonga amin'ny style copienao iny dia tonga eto ianao dia colenao amban'ilay biskim vita zay dia mienregistré le thème foana ianao dia ny ankapobeny tokony mahazo bloc madio tsara tsika mbola tsisy article dia manao retour dia cliquer ilay ok amin'izay fotoana zay dia tokony misoratra any amin'ny misokatra any amin'ny telefona sy ordi tsara lay bloc-tsika dia ny atao manaraka anoratra article tsika dia mandeha atao amin'ilay article zany hoe anao poste vaovao zany dia alainao lay code farany ambany misy an'ilay vidéo ery amin'ny farany ambany iny ty code ty copiena dia miandry an'ilay chargement eto créer un article cliquena ilay créer un article na hoe nouveau article mety daholo fa azonao le code HTML eto sady code CSS izy no HTML dia maratsiratsy connexion dia miadakadana le izy dia cliquenao ilay hoe HTML ato dia colena ato avy hatrany ilay le code tao dia ina zavatra ataonao verina any amin'ny canal YouTube koa dia mijery vidéo anankiray générique ancréan'ny droa any local zany dia ty vidéo ty zay vidéo nataony droa zany ty dia misarge eto le izy dia cliquenao ilay partager na hoe share nisy olona 12 nijery an'le vidéo io nataoko amin'ny anao copie zany dia nasiako description compte koa eo tao ambany dia copienao ilay lien
ty izy ty sélectionnenao de copienao dia verina makany amin'ny bloc-tsika dia manao entrée kely eto dia coller eto ohatra de alainao lay code farany eto iny aorian'le slash iny de copiena iny dia alefanao eto dia asolo an'ilay code alohan'le aparaingo eo iny zany dia afaka supprimenao amizay ty code eto dia enregistrena dia publiena le izy dia afaka ataonao aperçu le izy manao ahoana le izy. Laza ihany antsika ny ataontsika manaraka zany zao dia ahoana no mampiditra an'ilay bouton fanaovan'ny olona inscription na mampiditra sary na soratra cliquenao lay ao amin'ny article ihany tsika de cliquena lay modifier dia atao am'le hoe cliquena lay tandrifa le hoe rédiger tonga etsika dia tena marina tokony nataoko 0 heky aloha le play autoplay teo amizay video mba tsy tonga de mandeha aloha fisentsika kely aloha manao ahoana pause le bloc zany zao de verina atao amin'ny article atsika mara-pisarja lay cliquena ndray mandeha le modifier manana bloc mahafinaritra ohatry zao zany tsika dia ahoana mampiditra ny bouton eo ambaniny zay no ataontsika manaraka zany zao maro ratsiratsy ny connexion somary miadakadana mihitsy lay fampidirana lay sarany cliquenao tandrify ao ambany lay video manao entrée ndray mandeha dia tandrify an'ilay misy ohatra associé dia akaikiny eo misy an'ilay hoe insérer une image dia cliquenao iny dia miimporter an'ilay bouton tsika ohatra hoe mandeha any anatin'ilay roqual ty ohatra dia ouvrir de rehefa misarja le izy iny le bouton get start today dia ajouter image sélection tonga eto izy dia afaka mamboarinao taille petit, taille moyen, taille grand, taille extra large mameno an'le page zany fa ataontsika an'ilay taille moyen le izy dia mettre à jour le bloc dia miverina article ndray mandeha tsika de jerena aloha izy actualiser tsika tafiditra ve lay sary io izy io dia fomba fanaovana anazy modifier ndray mandeha de ohatra mbola apiditra sary anankiray aho lay ako misy sary koa fa nataoko maromaro any de ajouter ohatra ataontsika ngezangeza atao l'écran dia mettre à jour
dia apiditra an'ilay lien amin'izay zany ataontsika zany zao. Ahoana mampiditra ny lien? Actualisena le blog dia mahazo zavatra ohatr'izao zany tsika. Normalement tokony tsisy an'ity soratra inscription article atao métier fa tsy haiko inona ny olana atao. Dia ny manaraka miampiditra an'ilay lien amin'reto bouton anankiroa reto. Dia lieko makany amin'ny Facebook koa na amin'ny canal YouTube koa mety daholo. Dia le lien koa dia verina makato amin'ilay modifier iny atsika ny article ihany dia modifier dia cliquenao le bouton tandrifa sary koa dia cliquena le hoe associer koa cliquena mandeha dia manome an'ity izy dia collena eto ilay lien ty web ty ovako 3W dia ouvrir cochena tandrifa le ouvrir ce lien sur une nouvelle dans une nouvelle fenêtre dia atao ok amin'izay dia amin'izay fotoana izay rehefa mikliky an'ity le olona dia misokatra amin'ny fenêtre anankiray zany na onglet anankiray vaovao. Dia ny lien an'ilay Rockwool amin'izay na line dia associenao cliquena le sary dia associer dia maka ny lien Rockwool koa ty le izy mipostako eto Facebook ty copieko tsara dia collena eto dia cochena foana le hoe ouvrir sur une nouvelle onglet dia vita zay dia mettre à jour dia actualisenao le izy dia jerenao tsara rehefa mikliky eto alefako eto fotsiny dia hitanao le lien hitanao misoratra eo ambany eo dia ohatr'izay koa ny eto ambany lie tsara any amin'ny compteko tsirairay avy zany raha dia cliquenao avy hatrany dia misokatra avy hatrany any amin'ny Rockwool le fanaovana enregistrement zany. Itanao tonga dia lie makaty amin'ny compteko avy hatrany le izy. Dia ny manaraka raha mikliky an'ity izy dia tonga dia makany amin'ny compteko Facebook anankiray. Tsika zao fa dia le avy hatrany makany amin'ny compte Facebook le izy. Ratsy be ny connexion tsy maninona fa ny tanjontsika fotsiny dia hoe ahoana fomba fanamboarana blog anankiray fanaovana landing page anankiray ohatr'izao miainga avy amin'ilay bloguer zany blogueur na bloguer dia ny ina zavatra atao verena koa alefa mandeha automatique amin'izay zany le vidéo dia modifier dia cliquenao le HTML dia atao 1 lay 0 eto amin'ny autoplay ety dia lasa mandeha automatique zany lay vidéo misokatra fotsiny le blog dia dia mandeha automatique lay vidéo. Ohatrohatr'izao zany ny blog tsika zao ny endriny amin'ny ordinateur zao ny endriny amin'ny mobile dia zay no niarahantsika teto ny vidéo androany raha ohatra ka manana fanontaniana ianao dia azadino clique ambanin'ity post ty na ihany koa mifandray amiko vatana amin'ny alalan'ny MP manam-peona amin'ny vidéo manaraka indray veloma tompoko.
Ha!